Anisan'ny niakatra kanjany koa ireo mpilalao vehivavy tamin'izao faran'ny herinandro zao tafiditra amin'ny fifananany tompito koa izy ity mazava azy. Efa mamaraparana ny sokajazavavy amin'izay fanitsanana izay na izany izy nefa dia mbola mitarika vonjomaika ny zareo avy eo amin'ny 3FB eo amin'ny diskajy vehivavy ity lalao roa no omenantsika amin'ity hariva ity dia ny fihaonana teo amin'ny 3FB sy ny GSM Mahamasina izay nivoahan'izareo 3FB mpandresy teo ihany koa ny lalao nikatrohan'ny Besaretsy ny FTF natao madinika ka zareo afetsy Besaretsy no nivoaka mpandresy. Mbola ny ekipan'ny 3FB no mitana ny larina voalohany vonjomaika eo amin'ny fidinan'ny tompon-dakan'ny ligina Lamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava sokajy vehivavy. Omaly tolakandro dia resin'ny 3FB tamin'ny isa 27 ny GSM Mahamasina teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Na dia nivoaka mpandresy aza ny 3FB tamin'ity lalao ity dia hita ho sahirana vao afaka tamin'ny tovovaviny Mahamasina. Zareo avetsy Mahamasina no nahatonga baolina nentanina voalohany izay nitarika tamin'ny isa 7 no ohatra tao anatin'ny 10 minitra nanoloana ny lalao. Fotoana fohy taorian'izay dia voasahala ny 3FB ny isa teny amin'ny selaitra be 7-7. Tsy niova intsony io isa io fa dia io no retin'ny rotota niala sasatra tao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niamafy ny fanafihana ho an'ny rotota ny 3FB nefa no nahatonga baolina nentanana misy roa indray izay hita ho nanatombo tany amin'ny 3 quart tamin'ny alalan'ny Sofia Sertately ary Ravo izay mpilalao ny Maki vehivavy avokoa. Ity arantsika amin'ny sary ity kosa indray dia ny lalao faharoa izay niona ny zareo avetsy amin'ny Besarety manao akanjo mavo amin'ny sary sy ny FTF atao madinika manao akanjo manga. Zareo avetsy Besarety teto no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 12 no enina. Tamin'ny ankapobeny dia niady ary nifantanja tsara ny lalaon'ny rotota saingy hita ho nanatombo kosa ry Besarety tao anaty ava. Niezaka ny nanindry hatramin'ny farany ihany nefa ny FTF nefa tsara fiarovan-tena ny Besarety ka dia tsy nahita hevitra mihitsy ny tovovavy madinika. Raha eo amin'ny filarana vonjomaika dia mitana ny larina voalohany izany aloha ny 3FB, larina faharoa ny Besarety, larina fahatelo ny FTF natao madinika ary larina fahaefatra ny Cheminot ao anatin'ny tivedian'ny tompon-dakan'ny ligina Lamanga ho an'ny top 8 sokajy vehivavy ity. Lalao voalohany kosa tamin'ity fihaonana ity dia nanamitsana ny Cheminot ny FTAM tamin'ny isa 17 no ohatra.